fifaliana lehibe ho ahy atrany ny manolotra ny araba ho anareo rehetra zay fa eo apototry ny fahita lavitra amty androany ety. Hoy aho aminareo mino ary manana finoana fa afaka ny ahita an'Andriamanitra mamonjy ianao amty taona 2022 ety. Raha ny marina afaka ny ahita an'Andriamanitra mamonjy sy miasa amin'ny fomba magaga eo amin'ny fiainanao ianao androany. Koa raha misy baiboly azy eny aminao dia andovaka itsika ny voasoratra ao amin'ny Korintiana voalohany ao de toko fa 12 andifa fafito amby diapolo de arao tsara io voasoratra io. Korintiana voalohany toko fa 12 de vakitsika ny andininy fa fito amby diapolo de tozao voasoratra fakina amin'ny anaran'i Jesosy fa isorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Ho an'ny Paoly manokana tena feno fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra mihitsy izy satria efa nahita sy efa natsapa fa nahazo fandresena foana izy tamin'ireo ady sy ireo olana natrea. Ary mbola manana finoana be mihitsy aza izy fa tsy maintsy andresy foana an'ireo ady sy ireo olana zay mbola ho avy aty aoriana. Tao amin'ny finoana fa ampandresia aza tranatrany Andriamanitra no Jesosy Kristy. Averiko ndray mbola iteny nambaran'ny Paoly apôstôly Korintiana voalohany toko fa 12 andifa vita amby 10 araky voasoratra io fa isorany Andriamanitra hoy Paoly apôstôly tena misaotra sy mankasitraka azy ao satria izy no efa nanome fandresana antsika tamin'ny alalany Jesosy Kristy tompo. Zany hoe raha ny tenin'ny Paoly zany no jerena de tsy hoe izy ihany no natao ahita sy natao atsapa an'izany fandresena zany fa isika zay fa toka ao amin'Andriamanitra. Tompoko manokana ianao androany ny ino fa afaka ny andresy ihany koa ianao. Raha toka ekenao amin'ny fonao ary tena inonao fa Jesosy no zanak'Andriamanitra mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ijoroko vavolombelona aminareo fa ny tenako mihitsy koa no efa nahita sy natsapa an'izany famonjena an'izany fandresena lehibe avy amin'Andriamanitra izany. Ary tsy vitsy tamin'ireo olona tao anatin'ny ady sy ny olana faran'izay lehibe no nahita sy famonjena tahaka ny hitako tahaka ny hita amin'ny Paoly apôstôly ihany koa ndrindrindrindra fa taoriana ny torevitra sy ny vavaka zay efa nataoko ho azy reny. Ny olona sasany aza zavatra impossible amin'ny maolona ny olona ady sy olana tsy ho voava zany mihitsy raha amin'ny maha-olombelona kanefa voavonjy izy nahita fandresena izy no Jesosy Kristy lay zanaka natokan'Andriamanitra zay fa nomena antsika zanak'olombelona. Ijoro vavolombelona aminareo efa nambarako ihany izy ity fa tiako averina satria nampahery ahy loatra. Ndre mandeha tafahoana tamiko ramatoa anankiray zay fa tena kivy tanteraka namany atao hoe namoy fo mihitsy aza izy. De zao ny teniny tamiko tam'izany oetambavaka pastera mivava ho ahy ianao satria ho fatrano 3 volana no tsy voalohany Oktobra, Novambra, Desambra. Faraparany Desambra io fotoana niona tamiko. De fa nameteny ao izy ny tompotrano fa ty farany volana Desambra ity de tsy maintsy miala amin'ny trano ipetrako aho. Tena mafitako ny eritreritra an'izany pastera hoe miofatrano tsy voaloha farantaona tsy maintsy miala aiza amin'ny tany areko pastera za tena tsy manambola na de atao ifindra trano aza de tsy manambola efaina ho amin'ny ofatrano voadiavina. Tena sapany tena mahatoa ity
ny herin'ilay ady sy le olana natrehana. De rehefa ndresaka teo zahay tena mpahery azy nampafantatra azy ny amin'io Andriamanitra tsy to, ny amin'io Jesosy Kristy, indrindra fa ny amin'ny Jesosy Kristy zay voalaza baiboly fa efa natao paska, voavolo Kristy hoy ny baiboly paska ho antsika. De taorina zay de nivavaka ho azy sady nitsofoky rano izy de lasa izy na de tavoana tamiko ndray izy nefa faraparany volana janvier de zao no zavatra ny tantarainy sady fijoroana vavolo mela tena magaga mahatalanjona mihitsy. Tavoana tapoka tam'ilay tompotrano pasteur ozy izy teny andalana ny falaoko rehefa tahaky reny de miafina na miverina na mitady lalana antsirana. Fa tamin'ny tendria mandeha ty pasteur tsy afaka miafina, tsy afaka niverina, tsy afaka nandositra fa tapoka be de teo aloko izy. De fa tsy haiko intsony hoe inona zavatra olazaiko na hoe inona zavatra olazay le tompotrano amiko. Ny hofatrano amin'io tsy mbola voaloha volana oktobra, novambra, desambra, mbola ny ampy janvier. De vo vita ny fifampiarabanay de lera matotompotrano no miteny voalohany. De zao no teny lera matotompotrano tamiko izy izy. Miala tsiny tompo, miala tsiny madama fa tsy voatso tany aminao ny Rosia. Fa tokony efa naterako tany aminao ny Rosia. De mianana sanantany hoe Rosia inona? Rosia tamin'inona? Fa nianana tsy nateny de vita teo ny fitenenana de fanao velomy zay tsy maninone, tsy maninone sady lasa nade. Isorako an'Andriamanitra ozy izy. Tena misaotra ny am'vavaka nataonao pasteur fa Rosia entina manambara fa voaloha ny hofatrano oktobra, novambra, desambra. Lay tsy voalokatra am'izay miampy ny volana janvier zay volana vaovao indray. Ary malaka kehitriny de tsy azo nolona mihitsy ary tsy fantany mihitsy hoe izy no nandohan'io hofatranoko tsy voaloha io. Tena resy lahatra izy, tena niaiky izy fa Andriamanitra no namonjy azy, namoaka azo mpandresy nanoloana ny ady sy ny sarotra zay nandalovany ty ramatoty. Ary zany no maandriamanitra an'Andriamanitra riavana malala. Tena tsy takatry ny saina ny fiasan'io Andriamanitra io. Androany zao tiako milaza aminao fa afaka ny ahita sy atsapa an'izany famonjena sy fandresena lehibe izany ankoa ianao. Noho izy no Jesosy Kristy. Afaka ny ahita sy atsapa an'izany famonjena sy fandresena zany tokoa ianao raha toka mino ianao fa Jesosy Kristy no zanaka lay tokan'Andriamanitra zay nambarany anjely hoe mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ary raha resy lahatra ihany ko ianao ambony zany fa Jesosy no lay efa natao paska ho antsika taranaka ankehitriny. Efa niteny to zao mantsy ny baiboly any Korintana voalohany ihany toko 5:7 zao mivoasoratra voavolo Kristy paska ho antsika. Maty Jesosy Kristy paska ho antsika. Eno tsara kety fanazavana manaraka ataoko ity fa anazava aminareo kaseny amin'ny zany paska izany eo. Nitanjoko mba hafantaranareo fa misy hery magaga mamonjy sy manafaka ary misy hery magaga mampandresy ny olon'Andriamanitra rehetra ny paska. De ny am' Jesosy voavono teo ambony ny azo fijaliana. Nitanjoko ihany ko ny mba hanananareo finoana hoe mbola manan-kely hatram'izao zany paska izany. Ary mba hanananareo finoana fa anio no androm-pamonjena natokan'Andriamanitra ho anao, androm-pandresena zay efa nomanin'Andriamanitra ho anao. Ino tsara azy araky ny voalaza amin'ny baiboly dia teo am-pialantanan'ny Egyptianina zanak'Israely nandritry ny taona maro no andevozina ry zareo tam'izany. Ary efa natao daholo zay azo natao rehetra mba hialana eo am-pialantanan'ny Egyptianina, mba hialana eo ambany fanadevozan'ny Egyptianina fa de indrisy lasa ihany ny andro,
lasa ihany ny volana, lasa ihany ny taona ny teo ihany ny teo tao anatin'ny fiainana mangidy mandavataona andro alina ny zanak'Israely. Na hery be mihitsy ny herin'ny fanaratsy nentin'ny Egyptianina na matotra sy ny nanandevo ny zanak'Israely. Nanoloana zay indrindra de tiako mampafantatra anao fa zany tantara ratsy nanjony zanak'Israely zany de fantatr'Andriamanitra tsara, tsy niafina tamin'Andriamanitra mihitsy. Any bokyny Exodosy 3 any azy 17 ka hatrany 20 dia misy teny tahako zao nataon'Andriamanitra: efa hitako izy ny fahoriana manjo ny zanak'Israely ao amin'ny tany Egypta, efa fantatro izy ny alahelony, ny tena fahoriana fijaliana manjo azy. Eny fantatro ny fampahoriana ataony mpampiasa azy. De nanapa-kevitr'Andriamanitra fa tsy maintsy hidina mba hamonjy ny zanak'Israely olony hialo ampiratany Egyptianina ho afaka fanadevozana. Tsy maintsy nanapa-kevitr'Andriamanitra ny hidina ao Egypta mba hanome fandresena mihezinezina ny zanak'Israely satria olony tena olony ny zanak'Israely. De ina ho ianamitranga diako tantara nataon'Andriamanitra nisy ny Pasika, ary tamin'ny alala za Pasika zany no nentin'Andriamanitra nanesorana ny zanak'Israely teo ampiratany Egyptianina. Tamin'ny alala za Pasika zany no nentin'Andriamanitra nanafana ny zanak'Israely tsy andevoziny Egyptianina, ary tamin'ny alala za Pasika zany no nentin'Andriamanitra nanomezana fandresena mihezinezina zanak'Israely. Vokatry zany Pasika zany dia vototra 100 isan-jato tsy teo an-tanany fahavalo itsony ny zanak'Israely. Tompoko nampiasaina zanak'ondry tamin'izany natao Pasika. Zanak'ondry herintaona ho ny baiboly ho vonoanareo amin'ny hariva izy iny, ary ny rany ataonareo amin'ny tatao-baravarana anakoro sy ny tolana sy ny tolam-baravarana, de hoaninareo atono zany zanak'ondry zany, ary misy tsy laninareo fa dia hodoranareo amin'ny afo zany enan'ny zanak'ondry zany. Ary amin'ny alina ozy izy hoy Andriamanitra dia andalo amin'ny tanàna Egypta ka anigana ny lamatoa rehetra, ny matoa rehetra zay teraka hatrany amin'ny lamatoa mpanjaka, hatrany amin'ny lamatoa ny andevo mpanjaka, hatrany amin'ny lamatoa ny vahoaka ray mantolo, hatramin'ny hatramin'ny voaloha teraky ny bebe fiompy. Ka rehefa tonga natanteraka zany aho i Andriamanitra dia raha mahita raha eo amin'ny tolambaravarana sy totam-baravarana dia ataoko mandalo fotsiny ny anjely mpandringana satria fantany fa misy olon'Andriamanitra ao. Iny no famantarana fa misy olon'Andriamanitra ao. De nataon'Andriamanitra tokoa le zavatra akory za makaka fa teo amin'ny zanak'Israely de tsy nisy fahafatesana na de anankiray azy. Fa teo amin'ny Egyptianina rehetra kosa dia maty avokoa ny matoa rehetra na voalohateraka, hatrany amin'ny lampa-panjakana ny vahoaka rehetra, hatrany amin'ny toerana misy ny bebe fiompy. Ary tahorina zay tsy niandro maraina akory de nitantara ny baiboly fa dia namotsitra ny zanak'Israely niala teo an-tanany ny namotsitra ny Egyptianina. Tamin'iny niala iny ho baiboly nododosany mihitsy. Tompoko ny zanak'ondry no vonoana niaraka tamin'ny rany napetraka teo amin'ny tolam-baravarana rosy ny tatom-baravarana azy, afaka nitondra famonjena ny zanak'Israely mba tsy hoe ho ampelatany Egyptianina itsony, mba tsy ho andevoziny Egyptianina itsony. Tsy mainka fa ny amin'ny Jesosy Kristy zay fa natao Pasika miaraka amin'ny rany nalatsaka teo ambony azy fijaliana. Riavanao ianareo zay mahita sy mandray ahy amin'ity androany ity, raha mino sy manaiky fahamarina zany fampianarana entiko zany ianareo tompoko, dia possible ahita sy atsapa famonjena lehibe, ahita sy atsapa fandresena mihezinezina
avy amin'Andriamanitra ianao ianareo. Marina be mihitsy ny teny nataon'ny Paoly apôstôly manao hoe isaorana i Andriamanitra. Ary zao ihany koa de manamafy an'izany, isaorana i Andriamanitra zay nanome fandresena antsika any Paoly ho manokana ho anareo zay mahita sy mandre am'izao ora izao. Isaorany Andriamanitra zay manome fandresena lehibe noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ary tsy vitan'izany fa afaka niova avokoa ny tantaram-piainantsika rehetra ka ny mangity tompoko de afaka no lasa mamy rehefa resy lahatra ny am' Jesosy Kristy zay natao Paska isika. Jesosy Kristy zay natao Paska matsy dia tandindony lay zanak'ondry natao Paska tamin'ny androndreo zanak'Israely. Tantarain'ny Baiboly mazava be fa nampidin'Andriamanitra tety ambony tany Jesosy Kristy zanany de rehefa tonga ny fotoana dia natolotr'Andriamanitra teo an-tanany mpanota izy, teo an-tanany ny olona ratsy fanahy, ary ny mpanota sy ny ratsy fanahy dia nisambotra azy, ny tsara azy, nanameloka azy, ary na de efa nisy fotoana azy ny teny Pilato fa tsy hitako izay fatotsony, tsy hitako izay elony, dia nolay heriny lay divoly niasa be mihitsy tam'izany fotoana zany, de nanosika hatrany hoe vonolo io, vonolo io, vonolo io. Raha ny fomba fijery azy aloha de hoe devolony naprisika ny olona, naprisika mpitsara mamona an' Jesosy fa rano marina le programan'Andriamanitra ny am' Jesosy mihitsy hoe tsy maintsy atao Paska no tanteraka tam'izany fotoana zany. Dia maty Jesosy. Tsy afafataka lay zanak'ondry, maty ny hariva. De nalain'ny olona ny rany natao tao amin'ny tilo-ambaravarana roa sy tao ambaravarana. De tahaka zany keo Jesosy, maty Jesosy. Latsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana. De hoy ny Baiboly ny voasoratra io hoe voavony Kristy Paska ho antsika. Ny tanjon'Andriamanitra ry havana malala de zao. Na iza antsika zanak'olombelona velona eto ambony tany ety ka hoe mino an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra ho mpamonjy ity zao tontolo zao ty. Resy lahatra fa Jesosy tokoa no lay Paska ho antsika zanak'olombelona, ho antsika taranaka teoriana. Tiako milaza aminao fa de ahita sy atsapa famonjena sy fanafahana lehibe avy amin'Andriamanitra ianao. Ahita sy atsapa fandresena miezinezina eo ny fiainanao ianao. Ny Egyptiana nge ka mafy tanany tena nahery be nge ny fanaratsy ny asa tao amin'ny Egyptiana nentina namatitra zanak'Israely, nanadevona zanak'Israely fa tsy maintsy namotsitra izy. Ary araky ny fanambarako taminareo fa voalaza ny Baiboly eo ato amin'ny Exodosy 20 fa de nidodosa mihitsy ny Mosesy sy namany mba hitona ny vahoaka rehetrarehetra hoe andao hiala eto Egypta, andao hiala eto Egypta, andao hiala eto Egypta, fa efa afaka fanadevozana isika. Ry havana mahery ny fahafatesan'i Jesosy sy ny rany nalatsaka teo ambony hazo fijaliana. Maika ihany koa fa nijanona tamin'ny maty Jesosy, tena mahery be ny herin'izany ry havana. Ianao zany am'izao fotoana zao tsisy tokony ampisalasalanao fa nandrasin'Andriamanitra aminao, ianao mino, ianao resy lahatra fa voavony Kristy Paska ho antsika. Zay rehefa mino anao, rehefa resy lahatra ianao, de isy herin'Andriamanitra avy any an-danitra entefany aminao, anafaka anao tompoko, amonjy anao tompoko. Ary lay zavatra tsy hoe nijanona am'izay resaka ara-panahy zay fotsiny ihany, fa raha ny hita teo amin'ny tantarany zanak'Israely no jerena de ho ny Baiboly manao hoe taoriana fanafahana lehibe nomen'Andriamanitra zanak'Israely mbola tao amin'ny tany Egypta ihany, dia nomen'Andriamanitra arembe vava ry zareo. Ny Egyptianina mihitsy no naporisi ny fanahy masin'Andriamanitra mba anome andreo volafotsy sy volamena ary fitafiana marobe ho any zanak'Israely. Ary am'ty dre mandeha ity am'ty Paska 2024 ity dia raha mino anao de tsy hoe ho afaka fotsiny anao
am'ireo ady sy reo olana natry anao tsy hoe hivoaka mpandresy fotsiny anao fa ho tahin'andriamanitra be anao engane ka ho spesial ho antsika ty taona roa arivo ity ary sovinira tsara mihitsy notsapanao ataon'andriamanitra tsapanao mandrity ty taona ity hoe ianao de tena tahina be, ianao de anina fiainana mety be, ianao de anina fiainana tena lavorary, ianao de tena atsapa zarata hoe fiainana mamy indrindra miaraka am' Jesosy nitera sy niaja ary nivoninahitra ny ho an'andriamanitra irery any farany a efa imbe debe no nanetana anareo riavana malala raha sitrakareo de manasinareo mpitiavana izahay fiangonana RHEFI Androndrakely tongava tompoko mamonjy ny fitoam-pivavahana zay karakarainay ao amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely io ny antony de zao izay tena resy lahatra tena babo fonay fa tena miasa tokoa andriamanitra tsy olona ray na olona roa na olona telo no efa hitanay fa na ny ahoan'andriamanitra ny tena hoe fitiavany lehibe fa olona maro be inoko fa tonga ihany ko fotoana de ny fotoanan'andriamanitra voatokana ho anao ka de aza misalasala aza mirorosaina tonga avatoboka ena de lavidavitra ihany aza toerana misy anao de miazana ho tonga ny alahady zao ohatra de misy fidirana indimy izay fidirana voalohany amin'ny enin'ora fidirana faharoa amin'ny valora fidirana fahatelo amin'ny folora fidirana faefatra amin'ny 12 ary fidirana fadimy farany dia amin'ny 2 ora ka zay hitanao fa mety aminao ary tratranao no vonjeo fa mino aho fa raha amin'ny lahajao no jerena mino aho ary amin'ny anara Jesosy ianareo rehetra zay ho avy ao de ahitan'andriamanitra mamonjy manafaka manome fandresena mihezinezina am'ty taona tiavitsika ity ary amin'ny anara Jesosy tsofokorano hitondra fahasoavana mody anao rehefa vitany fitoam-pivavahana omena tompany ny dera sy niaja ary ny voninahitra do hivavaka isika raha sitrakareo apetra ho fonao tananao fa hivavaka tsika tompoko aondre lohanao azy tompo andriamanitra tsy to lay andriamanitra magaga lay andriamanitra mahery lay andriamanitra tompo zao rehetra izao misotranao any amin'ny afatra zay nampitondranao ahy androany amin'ny anaran'i Jesosy asehonao ny famiraponao amin'ny rehetra tahaka ny namonjenao zanak'Israely tamin'ny alalandreo zanak'ondry natao paska de tahaka zany ihany ko no amonjenao ny olona rehetra zay mino an Jesosy zanakao ary mino azy ho natao paska ho vonjenao ho afanao ary avoakanao ho mpandresy sy takatry ny sainany ny fatatiaran'zany eo amin'ny fiainana ny marary rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana hiala ny aretina omena voninahitra andriamanitra misaotra tompo halleloia amen zay zany niafatra nentina ho atsika tamin'ty androandroany etika dia mirary ny fahasoavan'andriamanitra ho amintsika rehetra manao mandra-piona velomatompoko Mareso fiainatsite azove zofty lehilahy mavonjo fanahy izy mpanjaka tompony lake izy rasendra mandala olo favary lehilahy mahery tompony hery izy manahy
lehilahy manalo amin'ny tanàny Manalomni tanane hazovezovy lehilahy malaza mifakakany Sampagagane izy mpanjaka tompony laky Tumpuni lake izy rasendra mandalo olo favaly lela mahery tompony hery izy nanazy lela malaza tompony lazo manananazy lela mahery tompony hery izy nanazy lela malaza